miarabantsika tsirairay avy mahatratra ity alady faharoa amin'ny volana faharoa amin'ny ity taona 2024 ity. Araka ny efa fantatsika dia tsy eto an-toerana ny mpitandrina rapotona valina maholo ray aman-drenitsika fa lasa nitokana ny sekolim-piangonana any Malaimbandy sady nanao koa ny fanokanana ny mpitandrina any an-toerana. Koa ampifaliana no andraisantsika ny mpitandrina Samuel Samson izay hitondra ny vatsifanahy ho antsika anio. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, amin'ny anaran'ny Ramatoa izay misolo tena ny ray aman-dreny mpitandrina, ary amin'ny anaran'ny fiangonana iray manontolo no iarabananao paster, ary misaotranao noho ny fandavan-tena ny fitiavana tonga ty aminay fitory ny tenin'Andriamanitra. Izy tompony tenany mbola ampaharitra aminao ny fahasoavany, ahafahanao manohy ny asa masina efa nifidianany ary miantsony anao. Fa miarabanao koa ny amin'ny asa vaovao eo amin'ny asa fampianarana dia mirary ny fitahin'Andriamanitra ho anao sy ny ankohonanao. Havitanao tsara eny mihoatra noho ny taloha azy izany asa masina iantsoanao izany. Misaotra indrindra tompoko. Ity alady ity ry havana dia alady fahaenina manaraka ny Epifania ary alady ny Baiboly. Araka ny mahalady faharoa azy dia ny liturgia amin'ny lahady faharoa no ataontsika androany. Ary ny hevitra izay fatoantsika eto amin'ny sahan'ny FJKM mandritra ity volana febroary ity dia ny hoe mampiorina mino ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, ho anareo maneny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mitsangana andeha hiaraka hideran'Andriamanitra isika amin'ny famakina ny Salamo 150. Vita izay dia iredona ny hira 790. Andin'ny voalohany sy fahatelo isika ary ao aorian'ny vavaka vao mipetaka. Salamo 150. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, mideraha Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, mideraha azy eo amin'ny havakavaky ny heriny, mideraha azy noho ny asa lehibe, mideraha azy araka ny habean'ny voninahitra, mideraha azy antsofana ny anjomaro, mideraha azy mivalisy ny kanto, mideraha azy amin'ny ampongatapaka sy ny dino, mideraha azy ny zava-maneno endrena sy sotony, mideraha azy ny mpanjona maneno, mideraha azy ny mpitazona tsara feo, ao izay rehetra manao finaina samy mideran'i Jehova. Alleluia, amen. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, indreto izahay manondrika ny lohanay eto anatrehanao mba hanome voninahitra anao, hidera sy hisaotra anao, fa ianao ny mpahary anay, ianao no Andriamanitra, ianao ny mpanjakanay, ianao ny tomponay. Tsy takatry ny sainay ary ty voaton'ny vavanay tompo ny fahamasinanao.
sy ny fahamarinanao, midera ny fahendrenao sy ny fitiavanao ary ny faharom-ponao izahay. Eo anatrehan'izany fahatsaranao izany Tompo, dia miaika izahay fa tsy nankatony didinao, nefa ianao ny mpanjakanay. Tsy miaino ny fahatahorana anao, nefa ianao no Andriamanitray, ary miapanganay ny asanay amin'ny tsy fanajahanay ny voarinao. Koa mifona aminao n'izany izahay, ary mangataka famindram-po sy famelan-keloka avy aminao. Mino izahay fa Andriamanitra matoky amin'ny teninao ianao, ka ho hamarinanao aminay ny hoe fitiavana mandrakizay mitiavako anao, ary izany no ampaharetako ny famindram-poko aminao. Anaka voavela ny elokao, mandehana amin'ny fiadana, ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Dia manatrehanay Tompo, ary aoka izao fanompopo ivavahana izao fotoana izay iaonanay aminao sy andraisanay fampaherezana ary fanavozana avy amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjanay, no anononana izanandratana izany vavaka izany. Isaotra ry Tompo. Amen. Ry havana manalao amin'ny Tompo amin'ny fifarina indray no iara-panantsika ary manonona trano ny fiadanan'ny Tompo. Tonga amin'ny fotoana izay natokana ho an'ny ankizy, ho an'ny tanora, zatovo, nefa ihany koa dia masehaka antsika rehetra sy kajy taona manontolo. Koa ho fanombohana izany dia mangataka ny sekolalady rehetra mba hitsangana, na ankizy na mpampianatra izay ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny sekolalady, ary na tsy ao anatiny raha tanora sy ankizy ary zatovo, manasa anareo hitsangana. Genesisy 1:7-20, izay no akatsika fampianarana foy amin'izao fotoana izao. Mialoha izany dia andeha hiara hivavaka isika. Andriamanitra tonga amin'ny fotoana izay natokany sampana sekolalady andraisana ny teninao izahay miaraka amin'ny fiangonana, dia minatry feno Tompo ary aoka ny fananao masina no hialo lalana izay rehetra horenesinay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Dia ary raha antsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany teny izany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronana azy, lahy sy vavy no namoronana azy. Amen. Asa raha eto ilay natao mariazy maly dia hotsaroany, fa nisy mpanambady izay maly teto dia izao tenin'Andriamanitra izao no zaraina aminareo fa naharesy lahatra hoe aitokoa moa izany ity tsika menakavy ity. Dia raha fitininy izay teny ao amin'ny Genesisy izay dia izao no amintinana azy hoe endrik'Andriamanitra isika, manana ny toetra n'Andriamanitra. Averiko, endrik'Andriamanitra isika, ndia hoe averintsika, endrik'Andriamanitra isika, manana ny toetra n'Andriamanitra, manana ny toetra n'Andriamanitra. Mahagaga endrik'Andriamanitra isika, izany hoe tokony hanana ny toetra n'Andriamanitra, fa izao nefa mahagaga na itsika eto ary ve tsy samy manontany teny, fa angatsika samy nahita an'Andriamanitra izany, tsisy nahita an'izany anie, fa ny tenin'Andriamanitra no manambara amintsika fa nataon'Andriamanitra mitovy endrika aminy isika, ary raha mitovy endrika amin'Andriamanitra dia ny ambarany dia hoe manana ny toetrany. Hay izany isika reto no hitarafana ny toetra n'Andriamanitra. Toetra n'Andriamanitra ve? Inona ny toetra lehibe indrindra nanan'Andriamanitra? Ny fitiavana. Androany moa izany dia fety mpifankatia, fa tsika koa mifankatia amin'i Jesosy, tsy maninona fa miara-tsambatra eto tsika. Dia hitantsika amin'izany fa ny toetra n'Andriamanitra dia fitiavana. Ary raha manana izany toetra ny fitiavana izany tsika, inona moa ny tanjona fa aiza ny misy an'Andriamanitra? Any an-danitra,
zay ny tenin'andriamanitra ampitaiko aminareo rekomany dia ozy izy pastera isotry fitiavana hoe matoany tsika ka miezaka anana zany toetran'andriamanitra izany izay hitarafampiarabelona amintsika dia samy hoany an-danitra isika rehefa avy eto an-tany dia ao rehefa midomandry zay antenaina fa hoany raha tokony anana ny toetran'andriamanitra ary isika ry havana dia niony ny zanakareo sy ny fianakaviany fa raha mandeha fivoriam-pianakaviana nareo dia vezivezy ny ankizy dia ozynareo hoe zanakizy to tsy mba fantatra iny fa tonga dia misy malala ianao hoe dia tsy malala fa hiendrika anina niny dia raiko hoe satria miendriny tena mitovy an'ny ray miteraka azy dia toy izany koa tsika rakizy ry tanora ry havana azadino hoe endrika andriamanitra isika ka raha endrika andriamanitra dia tia tahaka an'andriamanitra izay tia antsika dia toy inona ny famaritana ny fitiavana dia tsy amoronytsika hoe ny fitiavana mandehefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra fa amaranantsika azy sady ho fantaritsika dia ndehantsika hijeryn'ny Korinthiana voalohany 7:10 zay ny amaranantsika azy dia samy tsakotsako izy amin'ireo moa zany Jesosy mbola tsy ananako fa sarotra aloha ilay izy amin'ny maha-olombelona fa dia mangataka amin'ny fanahy masina mba ho tafinery isika ka hanana zany fitiavana izany hitarafany olona fa endrika andriamanitra. Korinthiana voalohany 7:10 manomboka eo amin'ny 14 ka jantsika hatreo amin'ny 17 hatreo ihany no tsaintsaintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny fitiavana dia maharo-po sady mora fanahy ny fitiavana dia tsy mialina tsy mirehare tsy mieboebo tsy manao izay tsy mahamendrika tsy mitady ho an'ny tenany tsy mora sositra tsy manao otri-po tsy faly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra. Ivavaka isika toko Andriamanitra mangataka aminao izahay mba hanananay zany toetra ny fitiavana izany fa raha amin'ny maha-olombelona dia tena tsy vitsy zany Jesosy dia tsorinay fa sarotra ny ampahany amin'ireo ihany ny vitanay ary navitanay an'io aza adinonay indray raha ampitso dia tena tsy mendrika izany kanefa soa fatao ianao Jesosy dia aoka ny fanahinao masina ny ampatsiaro anay mandrakariva aty anaty izany fitiavana endriky ny toetra mahazanaka Andriamanitra anay izany ka mba tsy hanalabanaka ny voninahitra fa hitoetra ho endrika ao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany misaotra Jesosy amen. Ny soratra masina tsika ry havana ny teny izay voalahatra ny perikopany FJKM hitantsika eny amin'ny fafana testamenta taloha ao amin'ny boky ny tantara faharoa 7:30 vakina amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30 ny epistily ho an'ny Hebreo 4 vakina amin'ny 7:20
atsahatra ny 19 ary ny filazantsara nosoratany Jaona toko 1 vakina ny 19 ary atsahatra ny 19 melohany zany dia hivavaka isika tompo. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, matsiaro sambatra tokoa izahay satria Andriamanitra fitiavana tokoa ka ianao, manome anay fotoana ahafahanay mamaky sy miaina ny teny soratra ao masina. Ny teninao tokoa Andriamanitra mampiorina ny finoana ianao ary indrindra mampitombo ny finoanay anao Andriamanitra. Manitsy anay ianao, manefy anay ianao, mitaiza anay ianao, manoro lalana anay ianao fanahy masina avy amin'ny lalana izany teninao izany. Ka ankehitriny mangataka anao fanahy masina, hiasa manan-kery aminay tsirairay avy, eny fa natrano ny ankizy madinika aza, mba hampitombo ny finoana ianao Andriamanitra. Dia mivavaka izahay tompo, taio ny teninao hitoriana aminay, taio ny mpitory hitory ny filazantsara anao Andriamanitra. Noho ny aminao Kristy Jesosy nanaovanay izao vavaka izao. Amen. Testamenta talohany tantara faharoa toko 730 ny 720 novakitsika teny rehetra dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpanjaka naniraka olona ka nampivory ny loholon'ny Joda sy Jerosalema rehetra, dia niakatra ho any an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda sy ny mponina tamin'ny Jerosalema, mba ny mpisorona sy ny levita ary ny vahoaka rehetra, na lehibe na kely. Dia novakiny teo anatreha ny teny rehetra teo amin'ny boky ny fanekena izay hita tao an-tranon'i Jehovah. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoerana andrina, dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah hanaraka azy sy hitandrina ny lalàna sy ny teniny vavolombelona ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra, hankatoa ny tenin'ny fanekena izay voasoratra ao amin'izany boky izany. Sady nampifikiriny tsara koa ny olona rehetra tamin'ny Jerosalema sy ny Benjamina. Ary ny mponina tamin'ny Jerosalema dia nanao araka ny faneken'Andriamanitra, dia Andriamanitra ny razana. Ary Josia nanaisitra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra izay any zanak'Israely, sady nandidy izay rehetra teo amin'ny Israely hanoko an Jehovah Andriamanina. Tamin'ny andro rehetra niaina an Josia dia tsy mba nialitra tamin'ny fanarahana an Jehovah Andriamanitra ny razana ny olona. Amen. Epistily ho an'ny Hebreo toko 1 andiny 17 ka hatramin'ny 20. Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azony nianana, dia ninina tamin'ny tenany izy ka nanao hoe: hitay anao tokoa aho, ary hamaro dia hamaro anao. Ary araka izany rehefa naharitra tsara Abrahama dia nahazo ny teny fikasana. Fa ny olona dia nianina tamin'izay lehibe noho ny tenany, ary ny fianianany dia nataony mba hamafy ny teny ampitsahatra ny fifandirana rehetra. Ary amin'izany raha Andriamanitra tahanio kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana, ny tsy fiovany ny sitrapony, dia nataony mafy tamin'ny fianianany izany, mba ho zavatra roa loha tsy mety miova izay tsy hain'Andriamanitra andaingana no azo antsika famporisihana mafy, dia isika izay nandositra hiazona ny fanantenana napetraka eo anoloantsika, izay ananantsika ho vatofantsika ny aina sady mafy no tsy mihetsika, ary miditra any amin'ny efitra lamba tany ho nidiran'i Jesosy mpialohantsika rehefa tonga mpisorona be mandrakizay
araka ny fanaony Melkizedeka izy. Ampitsanganana no amakitsika ny filazantsarany Jaona toko faha-80 ka hatramin'ny 70. Jaona toko faha-9 andininy faha-80 ka hatramin'ny 70. Koa maro tamin'ny mpianany noho nandria dia nanao hoe sarotra izany teny izany, iza no ahaino izany? Ary fantatry Jesosy tao am-pony fa nimononmonina tamin'izany ny mpianany ka dia hoy izy taminy: mahatamin'ny fitohinanareo va izany? Miainka raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay ny toerany taloha ianareo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo no mahasoa, na inona no tsy mahasoa azafady, na inona ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino. Fa fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy mino sy izay hamadika azy, ary hoy izy: izany no nilazako taminareo, fa misy olona mahay manantona, fa tsy misy olona mahay manantonahy raha tsy nomeny ny ray azy izany. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no niemotra ka tsy niara nandeha tamin'ny intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy: ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namaly azy hoe: Tompo, ankany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay, ary zahay mino ka mahalala fa ianao ilay masin'Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe: tsy izaho va no nifidy anareo 12 lahy, nefa ny anankiray aminareo dia devoly. Fa izy nilaza any Jodasy zanaky Simona Iskariota, fa izy no ilay hamadika azy, nefa isan'ny 12 lahy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarana. Amen. Ry havana malalo amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia faly miara-bantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ny tenanay, ary dia misaotra azy raha afaka miara-mivavaka sy midera azy miaraka aminareo ny tenanay, ary dia makasitraka indrindra ny fiarabana sy ny firarintsoa nataon'ny soloterinareo ho anay, ka dia ampifaliana no iarahanay mivavaka aminareo, ary ny tompo any ampaherantsika masamy andray ny fampaherezana avy aminy no izao fiarahantsika mivavaka amin'izao. Alahadin'ny Baiboly ry avy maliala ity anio ity, ary ny tenin'Andriamanitra angalantsika ny avatra dia ao amin'ny filazantsara arkan'Jaona, ao amin'ny filazantsara arkan'Jaona izay voalahatra ao amin'ny toko 9 ny 9:90 ka hatramin'ny faraky amin'ny 70 vai mivakimin'ny mpanompony tamintsika teo. Ary ny lohahevitra ho alaintsika amin'izany dia hoe ahoana ny fihetsiky ny mpiaina ny tenin'i Kristy, ahoana ny fihetsiky ny mpiaina ny tenin'i Kristy. Raha raisintsika tokoa mantsy io Jaona toko 9 lava dia lava io toko 9 io rehefa malala, satria tao le mitantara ny nisin'ireo lehilahy 5,000 isy
nihinana avy amin'ny mofodimy sy hazan-drano roa zay nampitombony Jesosy. Ary rehefa nahitan'izany ny vahoaka dia lasa nitady an'i Jesosy Kristy. Ary rehefa mifanena tamin'i Jesosy Kristy dia nanarin'i Jesosy Kristy ireo olona ireo hoe aoka ianareo tsy hitady ny sakafo mety levona fa ny hanina maharitra mandrakizay. Jesosy mampianatra ny olona hisafidy sy mitady ny tsaratsara kokoa izay avy amin'Andriamanitra. Ary inona moa io hanina maharitra mandrakizay zay ampanantenain'i Jesosy hoe io karoy fa aza ny hanina mety levona dia tsy inona kory io fa io fampianaran'i Jesosy ny amofinainy. Ao amin'ny 9:30 dia milaza Jesosy hoe izao ny mofinainy. Ao amin'ny 9:9 niteny Jesosy izao ny mofo nidina avy any an-danitra. Ao amin'ny 5:5 Jesosy milaza hoe ny nofoko no fihinana ary ny rako no fisotro. Zany ny fampianaran'i Jesosy momba n'io mofinainy io. Ahoana ny fihetsiky ny mpiaino azy manoloana zany fampianarana zany. Ary zay no ambary eo amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 7:70 ao amin'ny perikopô. Ny fihetsiky ny mpiaino manoloana zany anankiroa ihany rehefa malala. Ny sasany te hiala. Ary ny sasany rehefa nanontanian'i Jesosy Kristy tahaka an'ireo mpianatra 12 dia tsy te hiala fa te hanaraka an'i Jesosy izy. Ary azavain'i Jesosy inona no mahatonga an'ireto olona reto te hiala. Zay io tantara io. Revana malala te hiala ireo olona mpanaraka an'i Jesosy reo rehefa malala. Satria maninona? Satria mandeha araka ny nofo izy. Ary ireo tsy te hiala fa manaraka an'i Jesosy kosa satria mandeha araka ny fanahy izy. Araka eo amin'ny 9:7 hoe ny fanahy ny mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Rehavana malala zay tokoa nazondreo olona zay nambara rehefa niaino ny tenin'i Jesosy Kristy izy hoe ny nofoko no fihinana, ny rako no fisotro, izao no mofo nidina avy tany an-danitra. Dia nisy olona maro dia maro tokoa zany no menomenina. Misy olona tokoa voatoana ny finoana ka tsy mety ino an' Jesosy Kristy izy. Satria maninona? Satria mandeha araka ny nofo izy io Jesosy Kristy. Ary tsy izy ireo fa ireo jiosy mbola mifikitra amin'ny mahajiosy azy. Rehavana malala ambaran'i Jesosy fa 9:70 fa ny nofo dia tsy mahasoa na inona na inona. Voafetra ny olona mandeha araka ny nofo maha-olombelona fotsiny. Voafetra izy satria ny maha-olombelona azy no mibaiko azy. Fa tsy mba tahaka ny sasany hoe ny fanahan'Andriamanitra ny baky azy. Ohatra amin'izany raha miteny zao Jesosy Kristy hoe izao ny mofo zay nidina avy any an-danitra. Zavatra ara-pananga zany. Dia ny olona mandeha ara-nofo sy ara-tsaina fotsiny dia miteny izy ao amin'ny 9:20 fa inona koa mitenen'io rangahy io fa tsy le io ve ny Jesosy zanaky Josefy. Samy hafa ny resahan'ny fampianaran'i Jesosy. Fampianaran'i Jesosy dia mazava fa avy any an-danitra fa no iretsy mandeha ara-nofo fotsiny dia izay no takany. Eo amin'ny 9:30 izy dia miteny izy ao hoe miteny tamin'i Jesosy hoe ny razantsika ny hinana ny mana-tany anefitra araka ny voasoratra hoe mofo avy tany an-danitra no meny hohanina. Rehavana malala ny tsy nitenenina amin'izany tamin'i Jesosy Kristy hoe mba asehoanay ara ny fahaizanao ry Jesosy Kristy fa ianao hoe mahavita an'izay vitan'ny Mosesy zay ny nanome anay mana avy tany an-danitra. Ny tsy takan'ireto olona reto anefa dia ny mana io mana no menany zanak'Israely. Men'Andriamanitra dia avy amin'Andriamanitra fon'ny zanak'Israely tany anefitra. Monimono dia nomen'Andriamanitra mana. Dia izay le tiany Jesosy Kristy antenenina hoe tamin'ny zanak'Israely no mena mana izy. Ary tsy tamin'izany ihany akory Andriamanitra karakara ny zanak'Israely. Ary tsy ny zanak'Israely ihany no karakaraina. Fa rehefa tonga ny zanak'Israely dia ny olombelona rehetra dia karakarain'Andriamanitra daholo. Ary ny mofo hohany, ny mofo homeny dia tsy
tsy sakafo meklevona tahaka ny mana fa sakafo maharitra mandrakizay no nomeny Jesosy. Ary raha atao miteny tsotra dia niteny io sakafo maharitra mandrakizay io haritra mandrakizay ka ny mahavoan'ny jiosy satria mandeha arany fotsiny izy dia mandeha arak'izany fotsiny no teneniny amin'izany. Ny olona ihany koa te hiala araka ny tenen'i Jesosy mahatonga an'ireo te hiala rehefa maheno ny tenin'Andriamanitra izy ireo, satria ambaran'i Jesosy fa devoly mihitsy ary izy ireo, devoly tia mamadika, tia mandanika izy ireo. Ary avana malala fahataritsika fa ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio rehefa sangana tamin'ny maty Jesosy Kristy ka tsy hita itsony ka natsapa ireo mpiambina dia izao no teny mamorona foana nge ny olona mpandangy manamava ny zavatra ataon'Andriamanitra. Izao no teny eo amin'ny 2:12 sy ny 13. Ary rehefa niangona izy mba amin'ny olona dia niara-mihevitra ka nanome vola be ny miaramila ary nanao hoe lasa hoe ny mpiana ny tonga alina ka nangalatra azy raha sendra natory izay. Toetra ny olona ratsy mihitsy izay mandanga manaratsy zavatra to kanefa aoka fataritsika ary ava-malala. Io ny fonon'ny finoantsika, io fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty io. Ary faratapony amin'ny famonjen'Andriamanitra tsy nisy takan'io teo amin'ny tantaran'olombelona ary ava-malala, ary mialina ny dôly ny rehetrarehetra. Azany ange mahatonga ny silamo ange omety ange mahafantatra ny fisian'i Jesosy Kristy fa tsy nanaky izy hoe mbona teo amin'ny azofijaliana Jesosy Kristy, satria raha vao manaky an'io izy rava daholo reo zavatra lazainy rehetrarehetra satria tsisy faratapony tahaka ny fitiavana nasehoan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy na foy ny janany lahatokan'izy. Ary tsy misy faratapony tamin'ny fihetsika nataony fihetsika izay nataony Jesosy Kristy satria nanolotry ny aina izy ho an'ny olombelona rehetra. Ka raha vao manaky an'io ny jiosy resy ny jiosy, raha vao manaky an'io dôly ny rehetra resy satria ho ny faratapony ry havana marana. Azany no mahatonga toetrany mahatonga antsika hiteny fa ny fihetsiky ny mpiaina manoloana ny tenin'Andriamanitra rehefa mandeha ara-tsaina fotsiny dia tsy mino ny tenin'Andriamanitra fa miara. Tsaroko ry ava-malala tsy teny anaran'olona fa misy olona mana-pahaizana zanaka mpampianatra teto amin'ny sekolim-piangonana mianatra rehefa niverina avy any an-dafy izy lasa mpampianatra any université professora, ary rehefa lasa professora izy lasa tsy nino an'Andriamanitra tsony. Zay le mandeha ara-nofo zay mihevitra izy ho an'ny zavatra hitany dia mahatonga azy hitovy amin'Andriamanitra nefa dia bitika kely eo amin'ny fiainana. Ry havana malala, izao ny nofinaina, izao ny nofinidina avy any an-danitra, ny nofoko nofihina ary ny rako nofisotro. Ho an'izay mandeha ara-nofo zany dia tsy hanaraka an'izany izy fa hiala amin'Andriamanitra izy. Fa ho an'izay manaraka azy kosa dia manahoana kosa ny toetrandreo ahoana ny natonga azy nandeha amin'ireo dia ireo olona dia mandeha araka amin'ny fanahy ry ava-malala, mandeha araka amin'ny fanahy. Hoy ny tenin'i Jesosy Kristy ry ava-malala ao amin'ny Jaona 1:9 andininy 7:90. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona. Ny teny zay nolazaiko taminareo dia fanasy fiainana. Ny teny zay nolazaiko taminareo dia fanasy fiainana. Raha mideno dia hoe ny teny zay nolazaiko taminareo dia manome ny fanahy masina anareo ka hahatonga anareo hanana fiainana. Zany zavatra zany dia zavatra nampanentenain'i Jesosy Kristy. Mbola tsy tonga teto satria amin'ny Pentecoste io vao tanteraka zay vao tonga ny fanahy masina ao amin'ny mpianatra. Zay io vao tonga zay ny fanahy masina nandrasan'ny mpianatra. Fa miteny Jesosy Kristy efa miteny izy tsy maintsy tanteraka izany. Ka ny mpianatra izay mandeha araka ny fanahy ry havana malala dia mankatoa ny tenin'ny Andriamanitra, miaiky ny tenin'Andriamanitra.
satria ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka. Misy fihetsika ivelany aseho an'ireo mpianatr'ireo rehefa manaky ny tenin'Andriamanitra izy, dia io ilay nyteneny ankany amin'iza moa zahay. Ho an'ny olona izay resy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra ka manaky ny tenin'Andriamanitra ry havana, dia tsy manana afa-tsy safidy tongana ihany izy, safidy ambony, ary koa mazava ny azy fa miandany tanteraka amin'Andriamanitra izy, tsy mba misabaky zany izy amin'ny zavatra izay fonony ataony dia mazava fa miandany eny amin'Andriamanitra tanteraka izy. Azany no mahatonga azy manao fanekepona miezinezina. Io le tenen'ny Petera io hoe ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay, fanekepona miezinezina zany eny re olona, tsy misy olona samy tenen'izany fa zay le hoe vokatry ny asan'Andriamanitra zany. Kanefa iteniny tenen'ny Petera io dia io no valiteny nataon'ny Petera manoloana ny fampianaran'i Jesosy Kristy, manao hoe ny teny izay nolazaiko taminareo dia efa nasy fiainana, koa manaky izany varay ianareo. Dia hoy izy Petera, ianao ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ry havana malala, teny azo antoka zany teny zany. Maninona ny teny azo antoka raha jerenany amin'ny teny tamin'ny Hebreo teo, satria nanao fianiana ny Andriamanitra raha nanambarany io, ary tsy maintsy tanteraka io satria Andriamanitra nanatanteraka an'io, satria zay no ambara ao amin'ny Hebreo 4:1 zay novakiana tamintsika teo ry hava-malala. Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany zany azo nianianana dia nianina tamin'ny tenany izy, ary dia nitoyany eo ambany eo. Fa ny olona dia mianina amin'izay lehibe noho ny tenany, ary ny fianarana dia ataony mba hamafy ny teny ampitsahatra ny fandirana rehetra. Ary amin'izany raha Andriamanitra raha teany eo kokoa ampandova araka ny teny fikasana ny tsy fiovan'ny sitrapo, tsy maintsy tantera. Ary io mana io ry hava-malala efa tamin'ny zanak'Israely io, ary nivoan'ny tantaran'ny Mose sy ny zanak'Israely zavatra misy eo amin'ny arivo taona eo, kanefa dia tanteraka taty amin'i Jesosy Kristy tamin'ny taona aotra izany, tamin'ny taona 70 nandalovan'i Jesosy Kristy, dia tia atany zany tsy miova ny sitrapon'Andriamanitra. Azo antoka rehefa miteny Andriamanitra Jesosy miteny hoe ny teniko dia fanahy sy fiainana. Ary fahatelo, ny fihetsika ivelany naseho an'izay manaky an'i Jesosy Kristy ry hava-malala dia manambara fa ianao ilay masin'Andriamanitra, ianao ilay masin'Andriamanitra. Masin'Andriamanitra hoe miavaka Jesosy Kristy, voatokana Jesosy Kristy, tsy misy tahaka azy. Zay nolazaina tamintsika hoe teo amin'ny tantaran'ny olombelona na izay mpanohatra ny kristianisme ary dia mbola mitoe Jesosy tena nisy, le Jesosy nombona teo amin'ny asoli tena nisy. Zany hoe ny jentilisa dia nafantatra ny fisiny, fa rehefa avy eo izy ho an'izay tsy mino an'i Jesosy tsy maintsy ararotiny aratsiny izany zavatra masina sy marina izany, ny zavatra madio rehefa miaraka amin'ny olona izay tsy mino dia lasa maloto. Ny firaisana aranofo aratsorasa masina dia madio, fa rehefa entiny zareo any amin'ny fahatoro dia lasa maloto. Marina ny fisin'i Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana, nitsangana tamaty ary niakatra ny an-danitra. Azay le tiany tenenina eo amin'ny 2:9 hoe mainka raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo, hoe manambara io ny fiakaran'i Jesosy Kristy velona tany an-danitra rehefa avy nitsangana tamin'ny maty izy, rehefa avy novonoina izy dia manamboatra toerana ho an'ny zanak'olombelona any an-danitra izy. Zavatra nisy teo amin'ny tantara zany, ary zany no mahatonga antsika, mahatonga fontsika hifikitra amin'io fitsangana amin'i Jesosy tamin'io, amin'io azo fijaliana io. Ry havana malalo amin'ny tompo, ahoana zay ny fihetsiky ny mpiaino manoloana ny fampianaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny mofonainy. Ry havana malala, ankehitriny ry havana malala dia misy ny kere, zany misy ny kere any atsimo,
aza rehefa mihaino radio dia mba nahino hoe lasa nandeha tany atsimo ny filohan'ny efijekemo niaraka tamin'ny brofobe ary niaraka tamin'ny safana sampanasa momba amin'ny fampandrosoana ndren'ny efijekemo ary nitondra vary kasaka sy zavatra marobe tahaka an'izany omenan'ny olona ie fantatra fa mijaly ny olona dia omenan'izany kanefa ireny dia sakafo mora levona ihany reny fa ny fiangonana tsy ny onona fotsiny tamin'ny mitondra sakafo mora fa mitondra ny anina maharitra mandrakizay izy dia tsy minakory fa io tenin'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny namoronana trano fiangonana tamin'ny namoronana ny sekoly salan'ny ataonareo amin'ny efijekemo ambody tantely any Malaimbady tsy manao tahaka ny sasany fotsiny efa hatramin'ny elany nisy keretany naninona ny tsy vaovà io efa taona firy zay satria ny hoentina ny foana dia sakafo mety levona fa raha mitondra ny sakafo maharitra mandrakizay tsika ny tenin'Andriamanitra zany dia ava-malala mahatonga azy olona afaka izy olona ary rehefa olona afaka manaraka ny tenin'Andriamanitra dia mahavelo tena ravana malala fa misy tsy manan-kely misy matahotra ie raha voatory tenin'ny soratra masina zany mahatonga hoe rehefa amin'ny tenin'ny soratra masina anao tsy mandeha ho azy io fa tsy maintsy misy mpanohitra io satria misy tsy mahatatiny foana fa rehefa misy an'izay dia tsaro fa tena mitory le teny mamy anao zay satria tsy maintsy misy olona rasa manolotra an'izay foana io rehefa malala raha te andrositsika malagasy le havana io teny fiainana io no tokony toriana mandrakizay io teny fiainana izay le hanina maharitra mandrakizay ary ny fampianaran'i Jesosy zay izy mampianatra ny olona mba hiakatra hitady zavatra tsaratsara kokoa ho amin'ny tena fiainana maharitra mandrakizay mampandroso Kristy ry havana malala ary maro zany amin'ny lafiny rehetra ry hava malala sia menimenina zao ahoana ny fiatrehana io kere io valanaretina io asarotam-piainana ankehitriny io ny tsy filaminana ady rehetrarehetra io ary eo mamijery ny televizion na ny ampitanarima dia mbola zany ko ady lalina dolo ny rehetrarehetra mazava ry hava malala izao no mofinaina ozy Jesosy Kristy maritotsika ny olona any amin'ny tena fiainana Jesosy Kristy ary ianao vare ianao zay efa nandray ny fanahy masina io ve azy ianao manoloana ny fampianaran'i Jesosy Kristy mombanao izao mofinaina mba te hiala ve ianao sa te hanaraka azy raha te hanaraka azy ary ianao dia zay ny foto-kevitra Jesosy Kristy zay ry havana mampianatra mitarika ny olona izy mba manome sakafo mety levona izy fa tsy mifaly amin'izay fa mitarika ny olona ihany koa mba hanana lay hanina maharitra mandrakizay izay ianao amin'ity orotisa eo amin'ny toeranao io dia mandray izany ianao ary raha mino zany ianao ry hava malala dia zay azonao hitokiana zato isan-jato ry hava malala fa mamaky zao vaky zao fiainan'izao amin'ny fatokiny ary na inona zavatra manahirana eo na inona ny ady eo io tenin'Andriamanitra dia manome antsika tory lalana momba ny fiatrehana ireny zavatra manahirana ireny ahafahantsy mideran'Andriamanitra mandrakariva na inona amin'izao na ny fahafatesana ary ny tonga eo dia nasehoan'i Jesosy Kristy fa resina zany tamin'ny tsanganany tamin'ny maty ry havana malala o Jesosy izao no mofinaina izao no mofinidina avy any an-danitra nofoko no fihinana ary ny rako no fisotro izany no fiainana ry hava malala izany no andaliana ny vola amin'ny-karena anampianan'ireny olona rehetrarehetra io olona rehetrarehetra io izany kanefa lia misy foanao manda fa tsy zany akory no mahatonga antsika ho kily fa Andriamanitra miasa dia ny anjarantsika dia mampiely mandrakariva izany hanina maharitra mandrakizay dia ny tenin'Andriamanitra dia ho an'izany Andriamanitra rery zany any ny de sy ny laza ary ny voninahitra fa dia isika rehetra reny no ny asan'ny fanahy masina dia ahatsiaro
ny alaliny sy amaminy sy ny fahamarinan'izany tenyny fiainana mandrak'izay zany. Amen. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra raha izany lanitra isaozanao zany no teninao nampitondrainao tena manomponao sy mahain'izao izay mampatsiahy anay fa ny teninao no fiainay ary miaraka aminao Andriamanitra no ahazoanay fiaina sy fampandrosona dia ampaharety tompo ao am-ponay izany tenanao izany avy amin'ny asa ny fanahinao masina mba tena ho tonga fiainanay amin'ny andava n'androm-piainanay hahazoanay izany aina avy aminao izay. Dia mivavaka izay tompo amin'ity alahady ny baiboly ity ary mitondra eo aminao ny olona sy ny asa rehetra atao ho fampielezana izany baiboly izany. Tario indrindra tompo ary na eo aza izay zavatra maro manakana dia mino sy matoky izany fa tsy misy mahasakana anao Andriamanitra rehefa miasa ka hanaparitaka izany teninao izany amin'ny alalan'ny baiboly. Vavaka kosa tompo ho an'ny marary rehetra ny tsy salama dia tsy mba afaka tonga akory aty amin'ny fiangonana mba hanantona anao. Mangataka indrindra aminao Jesosy ilay anym-panasitrana anay mba hitaha ny fikarakarana sy ny fitsaboana rehetra atao amin'ny marary ary mangataka tompo mba hampaherezinao na ny marary na ny mpitsabo ka homenao finoananao tsy miveny tsy ho resin'ny aretina tenao Jesosy no anasikany ary anolotra hatrany fakany ny aretina rehetra fa tsy mbola misy marary mentina teo aminao ka tsy nositra aminao. Mivavaka izahay tompo amin'ny firenenay fantatrao hitanao Jesosy ary na tsy miloka kory aza ny vavanay dia hitanao ny fahasahirananay, hitanao tompo ny tahotra, hitanao ny aia izany indrindra no iantorahanay aminao Jesosy ary angatahanay aminao ny iasan'ny fanahinao masina ao anatin'ny malagasy isambatan'olona ka ahatonga ny malagasy tsirairay avy anana ny fanahiny fahatahorana anao fa tsy misy famonjena anay afa-tsy ao aminao Andriamanitra ray mpahary anay, tomponay, Andriamanitra tokana, Andriamanitra velona, Andriamanitra tsy to. Betsaka izay tianay hotonona eto aminao Jesosy, tianay honoarana aminao ny ao am-ponay rehetra ao ary ny tsirairay avy aminay any am-pony any manana izay etaeta sy fangatahana entina eo aminao. Koa sitaka indrindra tompo ny hifehy fangatahanay rehetra aminay vavaka nampianaranao Jesosy tomponay manao hoe rainay eo izany an-tany mamasina ny anaranao ho tonga ny fanjakana atao amin'ny resika tokonao ety an-tany tarika ny tany meonay ary afasaza ao anay mamelana milokay tahaka ny amelana izay melika taminay izay afakapanana manafahana anazy anao fanjakana sy ny lery anao voninahitra mandrak'izay. Amen. Ny olona babela heloka hiavana ary nandray ny ten'Andriamanitra tokoa dia sara manambara ny finoana ka dia hitsangana isika anambara izany finoantsika izany ary anonona ny faraketinoana faharoa fanao any alahady fana. Isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy tompo, mpanao an-danitra sy ny tany,
ary zavatra rehetra nahiana antsika ary Jesy Kristy tompo iray zanaka tompon'Andriamanitra napetrapetrany tamin'izao rehetra ny mazava ka mazava Andriamanitra nateraka fatsy natao iray amin'ny zavatra rehetra izy no nahateny izao tontolo izao no natsika olombelona zava-famonjenantsika dia mila fananarana izy ary natao fanamasina mofo amin'ny tanàna fiteziny dia tonga olona izy no mbola miasa-tsainy fanafotana isika tamin'ny tany izy mizaha izy tamin'olona mijanona tamin'ny andro-rabe ary izay misoratra izy miaratra amin'ny izy ary mipetraka tamin'ny fananarana avy aminy ny finonjorana Efesiana toko 2:10 fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara dia izay efa nomanin'Andriamanitra rahateo andehanantsika eo aminy. Koa izao dia ho ambarantsika ireo asa tsara efa nomanin'ny Tompo mba andehanantsika eo aminy. Raharaha avy any ivelany avy amin'ny fianakaviam-ben'ny IMM na Institut Médical de Madagascar. Toy ny fanao isa-taona dia atao ny alakamisy ho avy izao 12 febroary ny fanompoam-pivavahana ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny taona 2024 ary ho fitrotroana ambavaka ny asa rehetra ho atao mandritra ny taona 2024. Izany dia atao eto amin'ny FJKM Ambohidately ny alakamisy 12 febroary ho avy izao zany amin'ny 4:00. Raharaha avy eto amin'ny fitandremana Ambohidately. Ny mpitandrina sy ramatoavadiny ny biraon'ny fiangonana sy ny komety dia faly manasa antsika amin'ny sakafo iombonana noho ny fisotrondronon'ny ramatoa Andriamiaransoa Lala Harsandy izay ho tanterahina ny alahady 12 febroary ho avy izao eny amin'ny espace ny akantsika. Ny tapakila fandraisana anjara dia azontsika raisina eny amin'ny loholona sy ny diakônina. Avy amin'ny fiandreketana ny ara-panahy. Voalohany, ilazana ny mpaneta-paritra rehetra fa ny fifampiarabana no ny taona vaovao 2024 dia tanterahina ny sabotsy ho avy izao 20 febroary amin'ny 9 ora ao amin'ny akany Andriamanjato. Faharoa, antsona ny mpikambana rehetra ao anatin'ny fiandreketana ny ara-panahy fa ny fifampiarabana no ny taona vaovao dia ho tanterahina ny alahady 20 febroary aorian'ny fanompoam-pivavahana. Aoka isoratra anarina amin'ny ramatoa Aingo Rawely John izay ho afaka. Ny fandraisana anjara dia 9,000 ariary isan'olona. Marina fa afaka mitondra vadiny tsirairay. Ny fisoratana anarina dia hatramin'ny anio alahady 14 febroary. Avy amin'ny fiandreketana ny asa sosialy. Antsona isika mpikambana rehetra ao amin'ny fiandreketana ny asa sosialy mba ho tonga anatrika ny fifampiarabana na tratra ny taona vaovao no sady fivoriana ihany koa izay ho atao ny alakamisy 12 febroary amin'ny 12 ora sy sasany ao amin'ny efitrano Raintrena. Avy amin'ny sampana Chorale Ambohidately. Ilazana isika fianakaviam-ben'ny Chorale Ambohidately ho tonga ifampiarahaba sy ifampirarisoa noho ny taona vaovao 2024.
izany dia ho tanteraina ny sabotsy ho avy izao 20 febroary amin'ny 10 ora maraina eny Ivato, tokantrano ravaka sy sarika eny amina aéroport Ivato. Ny fandaminana sy ny andindiny dia ampitaina amintsika isaky ny fianaran-kira sabotsy arivo. Avy amin'ny sampana tanora kristianina. Antsoina isika mpikambana rehetra sy ireo tanora ty hanatevin-draharaha ny sampana tanora kristianina hanatrika ny fifampiarabana no ny taona vaovao 2024 ny sabotsy ho avy izao 20 febroary tontolon'ny andro eny Ilafy. Ny fotoana fiaingana dia eo Ambojatovo amin'ny 7 ora sy sasany. Fandraisana anjara 9 ariary isan'olona, mitondra vary masaka sahazany tsirairay, tsakitsaky sy ranom-boankazo ary fanomezana efanolorana amin'ny vidiny 3 ariary. Satria isika alady faharoa androany riavana dia fifaliana ho an'ny sampana fifoazana ny manasantsika anatrika ny asa sy fampaherezana aorian'izao fanompoam-pivavahana izao. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenisanay ny fodimandry ny reny malalanay Raharintsoa Marta. Hoy ny zanany Razafintseheno hery mianaday avy. Niteraka tompoklara Ambinitsoa Jean sy tompovavy Razay Arvelo Elisabeth vadiny. Ny nofiny dia hiala ao an-tranony Beninalsana anio alahady 14 febroary amin'ny 12 ora sy sasany. Hoentina hanomezam-boninahitra eo amin'ny fiangonana FCKM Masinandriana Ilafy alohany ametrahana azy eny amin'ny fahasan-drazany ao Ambohibe Ilafy. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo fa ny hava malalanay Raveroniala Lantsoa dia nantsony ray hody any aminy ny alahady 7 febroary rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Ratsiarson Hajaniaina, ny zanany Ratsiarson Rotsiniaina sy Rianala. Ny raitapo amin'ny vadiny Ratsiarson Latsimba sy voahirana mianaday avy sy ny zanaka manjafina. Ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia niala tao an-tranony teo Analamahitsy tamin'ny alarobia 10 febroary, nentina teto amin'ny FCKM Ambotately ary napetraka teny amin'ny fahasan-drazany teny Ankazondandy. Ny fiangonana dia efa nahatanteraka ny fampaherezana ny fianakaviana ary ny fianakaviana dia naharaisana izao teny fisaorana izao. Koa raha misy solotena dia iangaviana izy ireo mba hitsangana. Ny vadiny Ratsiarson Hajaniaina, ny zanany Ratsiarson Rotsiniaina sy Rianala, ny raitam-po aminy Rajonarvelo Rivolala sy Lalao mianaday avy sy ny zanaka manjafina. Ny raitam-po amin'ny vadiny Ratsiarson Ratsimba sy voahirana mianaday avy sy ny zanaka manjafina. Ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana anareo rehetra izay tonga ny dodododo, nampahery, ny tondram-bavaka, nampitraka tamin'ny fodimandry ny hava malalany Raveroniala Lantsoa. Isaorana manokana ny mpitandrina Rakotona Valina Maholy, ny sampana lehilahy kristianina, ny zanaparitra Kana, ny fitandremana Ambotantely ary ireo namana sy tapaka rehetra. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny hitay sy ombanareo tsirairay avy. Misaotra indrindra tompo. Ny fianakaviana dia namela fararakitra amin'ny anaran'ny tompoko vavy ho an'ny fiangonana. Teny fisaorana avy amin'ny fianakavian'ny tompokolahy Andriatsy Leferintsoa Patrick Emilson. Raha misy solotenan'ny fianakaviana dia iangaviana izy mba hitsangana. Ny vadiny Radipso Josiane,
ny zanany Andriatsy le Ferinsoa, Michel sy Joël Andriatsy le Ferinsoa, Gilles sy Ravelson Iriela, ary ny fianakaviana manontolo dia maneho etona ny fisaorana sy fankasitrahana feno ho an'ny fiangonana Ambotately sy ny mpitandrina ao aminy, ny loholona sy ny dekonina, ny koralina mainty milaly Ambotately, ny koralina Ambotately tamin'ny namoizany malalany Andriatsy le Ferinsoa Patrick Emilson. Tsara leverana ny maty tompoko ary enikaza ny velony, ka ilay Andriamanitra manakaripahasoavana ny hamaly fity anareo tsirairay avy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Sotra tompo. Fararakitra avy navelan'ny tompoko vavy Rajaona Arson Monique, fianakavian'ny tompoko Pilar Rajaona Arson Miriam nodimandry ny 2 Janoary 2024. Amaranana izao raharahany fiangonana izao dia rakom-pisaorana voaray tao anaty fanatazan-drakitra tamin'ny herin'ny androany. Sambatrao Jesosy manana anao izay tompony hery, sambatrao Jesosy miankina eo an-trantranao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery any, manolotra vola ray hetsy ariary ho an'ny sekoly alahady sy ny mpitandrina ary mangataka vavaka ho an'ny fitaizana sy fanabeazana ny ankizy sy ny tanora. Misaorany Jehova ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaorana anarany masina, manolotra rakim-pisaorana 2 hetsy ariary ho an'ny mpitandrina sy ny AFF, Sampanasa AFF. Dia izay ny raharaha voaray izao marain'izao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Andriamanitra tompo sy mpanjakanay io, atolotra ianao so fanatitra izao, mba hoentina anao ireo asa ampiantsoro anao anay. Kely izany raha oharina amin'ny fahasoavana sy ny fitahiana atobaka ao aminay isan'andro tsy tapaka, kanefa vokatry ny fonay tokoa ary atolotra ianao amin'ny fanetretena sy ny fitiavana. Atolotra ianao koa tompo ny tenanay, ka na tsy mendrika azy na tsinotsinona azy mangataka aminao tompo maraiso ihany, ho fitaovana entina mampandroso ny fanjakanao, ho mpanomponao hanao izay sitraky ny fonao, ary koa ho vavy olombelon'ny fitiavanao sy ny fanondramponao hijoro iaina amin'ny teninao. Dia mivavaka izay tompo ho an'ny asa fanabeazana ny ankizy sy ny tanora, ary mangataka aminao mba hamody koa izany ka ny zanakay mba hitompo tena, saina ary fanahy eo mason'ny olona, fa ho voninahitry ny anaranao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Tanteraka amintsika rehetra ne izao tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo izao, ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatompo izay manjonareo sady izy any no ho anefa izany. Amen. Oh
ho an'andriamanitra rereneneny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny foanamasina. Amen.